atao anatin'ny tapany faharoa indray ary isika araky ny efa namara taminao teo dia ny zanam-pandaharana teny anglisy no ho arosoanao konde hanaraka izany. Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririny isika izao ary tsy miala lavitra amin'izay ihany koa ny teny anglisy izay hitondrana amintsika ireo voambolana mikasika ny toetrandro. Rehetra indray tonga soeto amin'ny fandarana ny teny anglisy. Anio isika dia iaraka amin'ny Malalatina. Hi everyone. Andrian. Hello. Dia ny tenako Tatiana. Anio dia ny mahakasika ny toetrandro indray no jerentsika. Fa hono Malalatina, inona moa ny dikany hoe toetrandro amin'ny teny anglisy? Weather. Weather. Hay, ary raha ohatra ka te hafantatra hoe manahoana ny toetrandro, inona indray ny fanontaniana momba an'izay? What's the weather like? What's the weather like? Andeha ho jerentsika ary ireo voambolana izay ho ampiasaintsika amin'ny ity anio ity. Ny voalohany mibalika ny masoandro. It's sunny. It's sunny. Manaraka manjavona. It's foggy. It's foggy. Avy ny orana. It's raining. It's raining. Faefatra manafandra. It's hailing. It's hailing. Fadimy mandrivotra. It's windy. It's windy. Faenina fahavaratra. Hot and rainy season. Hot and rainy season. Ny fahafito sady farany ririnina. Cooler and dry season. Cooler and dry season. Eny ary ireo teny ampiasaintsika amin'ny ity anio ity. Andeha hoe ho jerentsika ao anaty fehezanteny ireo teny ireo. During the hot and rainy season, it's usually hot, so sunny. When it is going to be very hot, it is foggy in the morning. Also, most of the time, it is raining and it may hail. During the cooler and dry season, it is usually cold and windy. Sometimes the weather is very changeable. Araka ny voalazan'izy roa vavy teo ara dia mizara roa ny vanim-potoana eto Madagasikara, misy ny fahavaratra ary ny ririnina. Rehefa vanim-potoan'ny fahavaratra dia matetika mafana ny andro ary mety mandrivotra ihany koa, fa indraindray koa ara rehefa maraina dia manjavona mihitsy. Rehefa ririnina kosa araka ny voalazan'ny Malalatina teo dia mangatsika ny andro araka izao ianantsika izao, mamirifiry somary mamirifiry ihany. Dia amin'ny vanim-potoana io koa nefa dia miovaova ny toetrandro, indraindray mafana mangatsika ary ohatrany amin'io zao dia somary nanerika kely ihany. Andeha ary hoe ho atsiditsika kely indray ireo voambolana nampiasaina androany. Ny voalohany mibalika ny masoandro. It's sunny. Faharoa manjavona. It's foggy. Fahatelo avy ny orana. It's raining. Fahaefatra manavandra. It's hailing. Fahadimy mandrivotra. It's windy. Fahaenina fahavaratra. Hot and rainy season. Fahafito ririnina. Cooler and dry season. Eny ary ireo zany teny nampiasaintsika anio mankasitraka anareo nanaraka ity fandaharana sy ny vaovao le Jite ihany koa dia mananteny izahay fa ampiasainareo avokoa ireo teny ireo. Okay, that's all for today. Thank you so much, girls. Yeah. Bye. Pleasure. See you. Tsy ala lavitra amin'izay fanabeazana sy fampianarana izay isika ao anatin'ny hoy ianao izay hoarantsika indray ary. Efa niresaka momba an'izay fampianarana sy ny fanabeazana izay tokoa isika teo tao anatin'ny actu ary mifandray amin'izay ny fanontaniana napetraka ato anatin'ny hoy ianao. Ilazana raha mibositrana mpampianatra efa nampianatra an'izay dia profna ino izy? Profna Jite. Jesosy. Inona ny antokona an'izay? Tsy haiko ohatrany hoe vazaha foana. Raha ny narina petapetaka ny olona dia hoe rakla oziziny olona. Profna malagasy ngamba izay. Raroraka. Prof d'anglais. Soleil. Inona ny atao izay? Fomba fiteny. Prof DBS. Iandro ny anarany dia nanara-petaka hoe ondry kely.
fa am'le anarana ihany dia ohatrany hoe iandro dia hoe ondry kely dia mbola tsy nahita mbola tsy nafantatra anarana profy mihitsy mbola tsy nametaka tena raha Solomon anatsona hoe lafoinina dia profina matemo ka izy tsy ampy bebe volobava zay ihany dia atsona hoe lafoinina profina anglais tamin'ny terminal CDI ino mety nametrahana zay hoe CDI zay ny voalohany anankiray ny fahaizany dia ny forme anankoa ny modelany fizasany zany tamin'ny classe de troisième zao nisan'izay profina physique chimie zay Zoul dia profina malagasy zay koa vitrine satria miala daholo ny voalohany dia lasa nanao ohatry zao mota izy mihitsy ohatr'izay mihitsy mipozany ke profina ordem atala Barthes ngambany prof français tamin'ny 5e inona ny antony zay hoe Barthes mota be ohatran'ny Barthes tamin'izany samy manana ny anaram-bositra anarana napetaka tany ampianarana avokoa isika tsirairay avy ary indraindray izy reny fantatry ny mpampianatra tsy mampanina azy fa indraindray aza tratra fa mety voasika raha sendra henon'izany dia ary ijery ny sary hafakely. Renim-pianakaviana manana toe-batana hafakely no entina amintsika androany ato anatin'ny Solita Elisabeth ny anarany ary mamokatra ronono litatra isan'andro izy mamatsy ireo zaza tsy ampinono any amin'ny hôpitaly Elisabeth ary mivarotra izay ronono izay any amin'ny ateriny eto ihany koa indrindra amin'ireo mitaiza vatana amin'ny alalan'ny bodybuilding. Indro ary ny sary mikasika izay. Elizabeth Anderson Sierra renim-pianakaviana Amerikanina azo lazaina ho miavaka mihoatra amin'ireo reny mitaiza kely toa azy. Anton'izay ny abetsaky ny fatran'ny rononon-jaza vokariny izay mahatratra 9 litatra isan'andro, izany hoe afolo ny rononon-dreny mahazatra. Roanaky Elizabeth ary taorian'ny niterahany zanany voalohany no tsikariny fa betsaka satria mihoatra ny 4 litatra ny ronono vokariny isan'andro. 200 ounces a day, right at about 225 ounces. Tony volamena ny ronono reny ka tsy tokony ariripona A day to meet her child's needs. noho izany indrindra tapa-kevitra ity renim-pianakaviana 2 taona ity fa hanangona izay ronono mihoatra ka anome sy varotra izany amin'ireny hafa mety mila ilay ronono. Tao anatin'ny 4 taona nananany zanaka 2 dia efa mahery ny 2 taona sy sasany ny ronono nomeny Elizabeth ny sampandraraha fitehirizana ronono izay mamatsy ny hôpitaly any États-Unis. They rigorously test the milk. Entitra ry zareo manao fitiliana ilay ronono satria tsy azo ampiasaina ny ronono raha vao ahitana bakteria na singana zava-mahadomelina. Mandany adiny 5 isan'andro eo Elizabeth misintona ny ronono amin'ny tirile elektrika. Misy amin'ireo ronono ihany no amidiny amin'ny internet ka andraisany $2 na 730 ariary isaky ny kitapon-dronono 30 mililitatra. Ankoatry ny zaza, isan'ireo manjifa ny rononon'i Elizabeth ihany koa ny mitaiza vatana amin'ny alalan'ny bodybuilding noho ny fiheverana fa manan-karena proteinina ny ronono reny ka manampy hampitombo ny ozatra. Because she was sharing. Hafakely tokoa raha ireny fomba fanao sy tsy hoe talenta moa zany fa fanoezam-pahasoavana ireny. Araka izany dia manana fotoana isika hijery ny vina ny toetry ny andro. Tahaka izao indray ny endriky ny toetry ny andro ho an'ny tontolo ny alarobia fa 3 ny volana Jolay ho avy izao raha ho an'ny savasy any faritry Diana izany hoe any amin'ny faritanin'ny Antsiranana dia isy hatrany ny erika manify izay ho andrasana indrindra any amin'ny faritry Savahiny andidina ny 2 hatramin'ny 7 degré eo ny maripana vinavinaina any amin'ireo faritra ireo ifandimby kosa raha ona sy masoandro any Diana raha
raha any boeny facebook sofia melaka dia isy ihany koa ny fandibiasan'ny raomasoandro raonasomasoandro amin'ny ankapobeny zany hoe boeny melaka sy facebook iny any sofia kosa no isy ihany koa ny rotsakorana izay vinavinaina mety latsaka ihany koa izany orana izany ao aboeny amin'iny folapolakiny andro iny antidina ny 1 hatramin'ny 4 degré any ihany koa ny maripana vinavinaina any amin'ny ireo faritra ireo aty amin'ny ilany atsinanana indray dia somary anjombona amin'ny ankapobeny raha hoan'ny aloatra mangotro roa aloha dia mety hoisy rotsakorana mihitsy izany aty anaranjorofo sy atsinanana dia isy ihany koa ny erika manify izay ho ao andrasana antidina ny 9 degré ny maripana ary hananika ny 7 degré zany amin'ny ankapobeny raha hoan'ny eto ampovoatany indray ary izany hoe hoan'ny analamanga hoan'ny bongolava hoan'ny itasy dia isy aloha ny erika manify izay vinavinaina hoan'ny ireo faritra roa ireo izany hoe bongolava sy itasy aty analamanga sy vavankaratra no somary hanjombona isy mihitsy ny orana izay mety vinavinaina ihany koa any amin'ireo faritra ireo ambany maripana na dia mandidina ny 13 degré aza ny maripana ambony indrindra kosa dia 20 degré eo any ambongolava no hairenesatsika izany raha hoan'ny ampovoatany saingy ilany atsimo zany hoe aty faritry amborony mani matsatra ambony ary iorombe dia izy ihany koa ny anjombona koa izany zany hoe somary isy ny orana rotsakorana izay andrasana sy vinavinaina ho any amborony manisy matsatra ambony ho anareo any fianaratsoany dia afaka miomana amin'izay firotsahan'ny orana izay hatrany raha ho an'ny iorombe dia erika manify tahaka ny any atsimo atsinanana raha toka hanjombona sy hoarahina orana manify ihany koa ny any avatovavy fitovinany manodididina ny 14 degré hatrany amin'ny 14 degré anoany ny maripana voavinavina ao amin'io faritany fianaratsoa io hamaranantsika izany tanteraka ary ny any amin'ny faritra atsimo any faritany toliary zany hoe atsimo andrefana anosy menabe izay hibalika tanteraka ny masoandro raha toka isy andiandrahona manify mandiandrahona vitsy ao an'ny androy andidina ny 12 hatramin'ny 13 degré eo ny maripana izay vinavinaina any amin'ireo faritra ireo amin'ny anora mahery 12 minitra hatrany no hiposaka masoandro ary ilentika amin'ny 10 ora mahery 4 minitra izay ary no mamarana tanteraka ny fotoana eto amin'ny Juillet isaoranay ianao niaraka aminay hatramin'izao fiafarana izao mitoy hatrany nefa fandarana eto amin'ny misy ny horonan-tsara mitoy sy ny horonan-tsara izay efa nomanina anao koa aza misaraka amin'ny fahitalavitra ankafizinao izika kosa ny famitoana ho an'ny rampitso indray veloma tompoko mandrapitompoko klasy tompoko vavy Malagasy nanotra ho anao teo bijouterie Penso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho any rehetra. Merci toi am'le nettoie vaovao. Nettoie ni ty vera. Sanifère, le meilleur. Jovena, Yaraka, Paola. Jovena, source d'énergie. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi
enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi hoay to lasa misy volofotsy akindry le tsy inona kizony ataoko amin'io Saki manana vaolana shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Talia ilay serviette tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy matokisa n'ilay kalitao tokany Talia nanolotra anao teo ny le Jite